Nivoaka androany nivokatra vonjamaika avy amin'ny seni tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Miteraka fitohanana eto andrenivohitra trany ny tsy fanajana ny lalàna ataon'ireo mpampiasa lalana. Totosa androany adina ara-panatanjahantena lomano ho an'ny mpiadina ny fanadina mpanjakana baccalauréat. Manantitra ny araba mpampiraritso anareo tompoko lasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MPS. Tamin'ity androany ity no namoahany voameram-pirenena mahaleotena momba ny fifidianana na ny seni ny vokatra vonjamaika tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka no totosaina teto amin'ny firenena ny alatsinainy fa 7 ny volana May 2020 sy 2020 ny androany moa dia araky ny tety andro izay efa napetraka ity seni ity. Natao tetsy amin'ny foibe ny tetsy alarby izany filazana ny vokatra vonjamaika izany. Laurette Berton no mitondra ny vaovao amintsika, sary ny Mathieu Prince. Tsy nisy niova loatra tamin'ny vokatra efa navoaka ny seni tao amin'ny pejiny tambazotra nandritra ny fikirakirana ny vokatra ireny. Ny zava-nisy izay nambarany tamin'ny fomba ofisialy ny andro ny 15 ny volana Jiona na dia efa niarahana hita aza ny lesoka marobe nisy eo tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana sy tetsy andany ny fitarainana natao ny olom-pirenena sy ny kandida maro. Nanatsidika sahady ny filohan'ny seni fa ny fifidianana kominaly indray no imasona manomboka eto satria efa vita ny momba ny solombavam-bahoaka. Tsy nahafa-po ny maro hatreto ny fomba fiasan'ity voamiera lazaina fa mahaleo tena misahana ny fifidianana ity. Androany zany ny tena hoe tapitra tanteraka ny fahefanay dia sezi tanteraka zany zay manodidina ny fikirakirana ny voka-pifidianana fa ho alefa mandeha makany amin'ny HCC indray zany le izy dia any indray zany ny olona no mitondra zay mety hoe fanakianana na mety hoe fangatahana na fitoriana zay ataony zareo zany fa ny seni indray nefa mbola eto zany am'izay mety hoe fangatahan'ny HCC zany pirofo betsabetsaka kokoa na zavatra ohatran'izany dia zay mbola misokatra zany amin'ny communication na dossier na communication na pièce mandeha makany amin'ny HCC. I mandahan'ny maire aloha zany dia efa ho tapitra kosa dia manodidina an'izay fahataperan'ny mandahan'ny maire zay dia tokony efa mandrositsika zany ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana ny solonitra zareo. Mifindra any amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana indray ny raharaha manomboka eto ary araha mizaha ny fomba fiasan'ity androm-panjakana raiky ity. Manoloana ny fitoriana marobe natao ny kandida sy ny olon-tsotra ary ny fiarahamonim-pirenena, manameloka ny fandikan-dalàna sy ny osika ary ny alabato ny tranga tany amin'ny distrika maro nanerana ny Madagasikara nandritra iny fifidianana solombavam-bahoaka teo iny. Fa araka iny vokatra vonjamaika navoaka ny seni teo iny dia ndeha ho fantaritsika hoe izavy ireo kandida solombavam-bahoaka team 25 izay lany vonjamaika aloha zany hatreto. Fantaritsika momba an'izay hoentin'ny Laurette Berton. Araka ny voka-pifidianana vonjamaika navoaka ny seni tamin'ny fomba ofisialy androany dia manana toerana 7 ny anivon'ny antenimieram-pirenena ny antoko tiako Madagasikara. Maître Yantra Razafy-Manatsoa avy amin'ny boriboritany voalohany, Randrianarsoa Stanislas Nairastany avy eo amin'ny boriboritany faharoa, Ralambo Manana Feno Ernintsoa avy eo amin'ny boriboritany fahatelo, Rambosalama Emilia avy eo amin'ny boriboritany fahaefatra, Ralambo Zafimbololona Fetra avy eo amin'ny boriboritany fahadimy, Randriamampandry Todosoa avy eo amin'ny boriboritany fahaenina, Randriambolaina Jeria avy eo amin'ny distrikany Avaradrano, Ratsimbazafy Alain avy eo amin'ny distrikany Atsimondrano, Andriamanjato Bina avy eo amin'ny distrikany Andramasina, Rabenirina Maminiaina avy eo amin'ny distrikany Ambodratrimo, Rakoto Manjato Rodin avy eo Arivonimamo, Razara Pierre Fidèle avy eo Ambatondrazaka, Rabekijana Solofoery avy eo amin'ny distrikany Amparafaravola, Jean-François Michel avy eo Antsirabe voalohany, Randrianantenaina José avy eo Antsirabe faharoa ary Rakoto Rahalay Modeste avy eo amin'ny distrikany Mandoto. Ireo izany raha araka ny voka-pifidianana vonjamaika izay navoaka ny seni hatrany no isolotena ny vahoaka malagasy eny anivon'ny antenimieram-pirenena avy amin'ny antoko tiako Madagasikara.
eo amin'ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo kosa efa aza fanao ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra ny fanadiovana fa rehefa ao anatin'ny fety kosa dia misy matetika ny fandaminana manokana. Fantatra ary fa dia nisy ny fanatotsana ny fanadiovana faobe raha ny tao amin'ny boriboritany fahatelo amin'izao fiatrehana ny fety izao. Izany ihany koa dia efa toromarika ombeny omen'ny ben'ny tanàna Ramatoa Lalao Ravalomanana. Germain Nomenjanahary no mitatotra ny vaovao, sary ny Tahiry Niaina. Ny faritry Betongolo, lalana Paul Raoubso no nanatanterahany boriboritany fahatelo commune Antananarivo renivohitra ny fanadiovana faobe omaly zoma fa 4 ny volana Jiona. Raha ny hita mantsy dia lasa toerana fanariana fako iny toeran'iny ka tena hita famparitaka sy mivangongo ny loto. Izany no antony nanaovana izao hetsika fanadiovana faobe izao mba hialana amin'ny fiparitahany otrikaretina maro samihafa sy ho fitsinjovana ny mponina eny an-toerana. Tonga nanatanteraka ny asa teny an-toerana ny ekipa avy ao amin'ny sampandrara teknika ny boriboritany fahatelo ka mpanadio maro no niaraka ny sala nanadio tamin'izany. Famafana sy fandroafana ary fanalana ny lobolobo no natao nandritra ny fotoana. Hitantsika amin'ny fahatriny fa tapaka ny lalana eo amin'ny garage Davida miakatra amin'ny chapelle iny ary ambadiky ny camp miaramila dia manomboka mibetsaka ny loto sy ny fanariana ny fako amin'ny toeran'iny ary koa lasa toerana tsy azo andehanana intsony amin'ny fandriampahalemana satria melobolobo sy maloto ny toerana. Dia nandray fanapahan-kevitra izahay ny anadio ny toeran'iny manomboka androany dia mbola hitomo zany ny amin'ny alatsinainy ka dia miditra tsehatra izay nanao ny fanadiovana faobe araka ny toromarika ny ben'ny tanàna hoe fanadiovana ary koa fikajiana ny fandriampahalemana. Marina fa mbola toy foana ny hetsika fanadiovana ary ny boriboritany fahatelo commune Antananarivo renivohitra dia manentana ny mponina eny an-toerana mba tsy hanarafako eny intsony fa isy ny fepetra ho raisina raha toka mbola minimanao izany hoy ny délégué ny boriboritany Hery Razafitsalama. Eo amin'ny resaka fifamoivoizana kosa maro ny antony mahatonga ity fitohanana lavareny ity. Raha ny eto Antananarivo renivohitra eo ny faratsiany lalana fa eo ihany koa ny tsy fanajana mihitsy ny lalàna momba n'izay fifamoivoizana izay. Nandeha teny rehetra teny ny mpanao gazety eto amin'ny fahitalavitra MBS Germain Nomenjanahary ary mitatitra antsika ny fanadiadiana izay nataony teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajaonarivony. Isan'ny mampikaikaika ny maro indrindra fa ny mpampiasan'ny lalana eto Antananarivo ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Ankoatra ny fanatsarana ny tanàna dia eo ihany koa ny mba analefahana ny fitohanana eto an-drenivohitra amin'ny fanamboarana sy ny fanabeazana ny lalana. Saingy toa tsy misy vokany loatra izany hatreto hoy ny sasany. Ny zavatra hita nandritra ny fidinana ifotony izay nataonay androany tetsy Anosizato dia tsikatra fa isan'ny antony mahatonga ny fitohanana na ny ambotaiazy ny tsy fifanajana eo amin'ny samy mpampiasan'ny lalana. Raha ho an'ity lalana ity manokana mantsy dia mizara telo rehefa manomboka amin'ny 4 hariva. Misisika ireo fiara avy any Ampasika sy Anosipatrana ho an'ny Anosizato. Raha toka ireo fiara avy any Anosizato ho an'ny Anosipatrana no tokony andeha anka mifanehitra eo ampivoany tahaka izao hita amin'ny sary izao ireo fiara anankiroa. Etsy amin'ny sisin-dalana nefa dia fanadiovana fiara na ilay antsoina hoe fanaovana lavage. Raha toka variana amin'ny fandrindrana ny fifamoivoizana eo amin'ny fiodinana Anosizato ireo polisy mpandrindra izany dia manararoatra ireo mpitondra fiara avy any Ampasika ka manao lalantelo anka samy toana ny fifamoivoizana eto amin'ny ity toerana ity. Izy ary zany no tokony omena tsiny manoloana izao zavatra izao. Ny matetika mantsy dia ny resaka aratsin-dalana no voalaza fa antony mahatonga ny fitohanana. Saingy hita ihany koa ankehitriny fa eo ihany koa ny tsy fifanajany ny samy mpampiasan'ny lalana. Izany anefa dia samy miteraka fa tiantoka ho an'ny rehetra na eo amin'ny resaka ora sy ny fotoana na eo amin'ny sehatry ny fitadiavana ihany koa. Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa anisany manamarika ny andro raisam-pirenena ho an'ny fanomezana raha mahamaim-pona i Madagasikara. Omaly izy io no mariana saingy nitohy tamin'ity androany ity. Raha nitetsy amin'ny tranom-bokim-pirenena tetsy Anosy dia nisy ny fanolorana raha mahamaim-pona ho fanamariana an'izany andro manokana izany ary dia zava-dehibe izay fanomezana raha izay satria midika hoe manome aina ny fanomezana ny raha. Laurette Berton no mitondra ny vaovao amintsika, sarin'ny Mathieu Prince. Tombony indroa miantoana ny fanomezana lio mahaimaim-pona araka ny fanazavan'ny mpitsabo
fahasalamana ho an'ny mpanomely io ary vonjyaina ho an'izay marary mila izany. Ankoatra izay dia misy ihany koa ny tombontsoa hafa azo ny mpanomely io maimaim-pona. Rehefa manome raha zany dia mahasalama, zay tena tombontsoa voalohany, mahasalama no manome raha satria après 5 heures dia efa mirégénérer indray zany forona voavoandray le raha teo. Ny avantage faharoa afantaranao ny groupe sanguin-nao dia iny no sokajin-draha misy ana. Dia rehefa tena lasa mpanome raha zany ianao karaha sanatria anao mila raha ny ariana any dia tolan'ny fanjakana ny fanomezana fanoloana ranonao zany. Fijerevana ny fahasalaman'ny ranao izay atao maimaim-pona rehefa manome raha dia ny syphilis zany jerevana raty ny syphilis, ny sida raty dia ny hépatite B sy ny hépatite C. Zay koa dia tombontsoa lehibe satria zay mataovana analizy dia andavan'olobe nefa dia atao maimaim-pona izy rehefa manome raha maimaim-pona ianao. No mariana ny 17 ny volana Jona 2024 ny andro maneran-tany ho an'ny mpanomely io, ka tany Antsirabe no ivo ny fanamariana izany ho antsika teto Madagasikara. Notohizana ny sabotsy 15 ny volana Jona izany fanamariana izany ho an'ny teto Antananarivo tamin'ny alalan'ny fanomezana lio maimaim-pona natao tetsy amin'ny tranomboky pirenena tetsy Anosy. Ny raha araka ny fahafantarantsika azy dia vonjyaina ary ny fahafantarana azy koa omaly 17 ny volana Jona dia andro iraisam-pirenena ho an'ny mpanome raha fa anome raha an-tsitrapo ireo mpiara-miasa marobe efa nanomboka tamin'ny maraina teo moa zany ho an'ny mpiarabelona amintsika izay mila n'izany raha zany ao amin'ny fibe fitehirizan-draha ao amin'ny hôpitaly HGRA. Isan'ny nandray anjara tamin'ity hetsika fanomezana lio maimaim-pona ity ihany koa ny tanora mivondrona ao amin'ny Medskoyer ao amin'ny sampam-pianarana fitsaboana eny anivony Anjerimanontolo. Izay zany avy ao amin'ny chorale ny faculté de médecine Antananarivo na ny Medskoyer dia ao amin'izao fotoana izao zay ao anatin'ny fankalazana ny 10 taonan'ny nijoroan'ny fikambanana dia mifandraika ihany koa moa zany ao anatin'le andro iraisam-pirenena ho an'ny mpanome raha dia mifandraika ny ao anatin'ny sehatra ny fahasalamana satria ao anatin'izany faculté de médecine zany mpianatra olon-tsabo mivondrona ao anatin'le chorale dia izay no anisany nahatonga anay hoe hikarakara ity hetsika ity na raha moa hoe manome aina manome raha. Eto Madagasikara na dia efa maro aza ny malagasy resy lahatra amin'ny fanomezana lio maimaim-pona, mbola hita fa tsy maharaka loatra ny banky fitahirizan-draha amin'ny famonjena aina. Manapirofo izany ireny filazana mandeha ireny rehefa misy ny mila izany lio izany ho famonjena aina nefa tsy misy ao amin'ny banky fitahirizan-draha ny manome lio dia mamindra aina. Fanaovan-tsoa ho an'ny mpiarabelona izany ny fanomezana lio maimaim-pona. Eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana kosa zavatra iainan'ny malagasy isaky isan'andro ity tsy fandriam-pahalemana ity izay miseho amin'ny endrika maro dia maro tokoa. Raha ny eo amin'ny resaka fiparitana fitaovam-piadiana ohatra dia tao aorianan'ny taona 2024 ka hatramin'izao dia mbola tsy voafehy hatrany izay fiparitany fitaovam-piadiana izay fa ny jiolahy kosa sy ny olon-dratsy rehefa tsy mahita fitaovam-piadiana dia endrika hafa indray no anaovany ny asa ratsiny izany. Raha ny any amin'ny faritry Menabe ny ao amin'ny Renivohitra ny ao Morondava ohatra dia manjaka indray zao ny alabotry sy ny famakiana ireny fisoko misy ny biby fiompy ireny. Ary dia nodivetiny ny ranon'Antsakaina ho an'ny polisy any an-toerana nisy ny 3 lahy izay nangalatra kisoa izay nalaza mihitsy tao amin'ny Renivohitry Menabe tao tratra izy ireo ary dia natolotra ny manam-pahefana sy ny tompon'andraikitra. Ndeha ho arahantsika ny tsara ho fantatra momba an'izay teo amin'ny fanadiadiny Germain Nomenjanahary sary ny tahiry ny aina. Mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara amin'izao indrindra fa any amin'ny faritra. Raha ho an'ny tao Morondava manokana dia lehilahy iray malaza ratsy amin'ny alatra kisoa monina ao Ampasy miampy ireo lampividy kisoa alatra ka ny iray avy ao Ambalanomby fa ny faharoa avy ao Betela no voasamotry ny polisy tao Morondava renivohitry ny faritra Menabe tamin'ity herinandro ity. Natao famotorana izy ireo ary natolotra ny fitsarana androany. Mitoy ny fikarohana ny rola naman'ireo mpangalatra izay nandositra. Manoloana izany dia nanamafy ny fiarovana sy ny filaminana amin'ny alina ny polisy
izay narahana fanentanana eny amin'ny bara sy ny toeram-pisotroana momba ireo ora fidina amin'ny alina. Fa tany Antsirabe ihany koa dia mpividy moto alatra miisa 5 ny voasambotra ny polisy. Nirongatra ny alatra moto tao Antsirabe tato ato izay. Raha ny fantatra dia maro ny fitarainana voarain'ny polisy makasika io alatra moto io. Miainga ao Antsirabe atapy-tanàna ny alatra, hoy ny commissaire Patrick, ary any Bemasy Manampa no tena ivarotana ireo motocross alatra ireo satria lavitra ny ka tsy atahorana ny ahitany tompony azy, hoy ny fanazavana. Raha ny fantatra dia tsy nasiana fanovana firy ireo moto nangalarina ireo. Ny fantatra atreto dia mirongatra ny alatra madinika eto Madagasikara tato ato izay, ary saika manerana ny faritra no ahitana izany. Eo amin'ny vaovao ny fampianarana kosa mandeha ny fotoana, ary raha ny tamin'ity androany ity dia niavaka satria nanatotsana ny adina taranja lomano eo amin'ny fanatanjahantena zany ho an'ireo izay miatrika an'izay fanadinana ara-panatanjahantena amin'ny baccalauréat izay ho an'ny Drenina Analamanga. Niavaka satria dia ohatrany tsy dia mavantana ny marina oatra, zany hoe taranja lomano anadinana amin'ny baccalauréat izany, kanefa dia maro tokoa ny mpianatra no nisafidy an'izay. Laurette Berton no mitatitra ny vaovao amintsika, sariny Mathieu Princy. Mpiadina manodidina ny 700 isan-taona no miatrika ny adina ara-panatanjahantena taranja lomano ho an'ny ato amin'ny Drenina Analamanga. No tanterahana androany 5 ny volana Jona izany ho an'ny taom-pianarana 12 sy 17 sy 20. Manandanja eo amin'ny noty any amin'ny fanadinana baccalauréat ny adina ara-panatanjahantena araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra ka tsy azo atao antsirambina izany. 12 sy 700 voasoratra fa miampy kely izy satria misy ankizy mbola tsy nahazo convocation. Tonga dia aminay izy dia miampy, zany miampy eo amin'ny 10 eo zany le izy. Dia ireo faritra Antananarivo renivohitra miampy Atsimondrano sy Avaradrano, dia misy avy any Ambohidratrimo ihany koa zany tonga. Izay performance vitany ankizy, ino no anadina, ino no hitsarana azy. Ny EPS dia taranja éliminatoire. Zany hoe io taranja io raha tsy atao, raha ohatra zany ianao manana fananina tsy tonga dia 0 no ataonao. Dikazay zany tsy afaka vaky ianao fa tonga dia tsy tonga dia éliminé. Ohatran'ny misy hoe matematika tsy atongavana, éliminé. Obligatoire ihany koa, tsy maintsy atao. Dikan'izay zany raha sanatrika manana olana ny ankizy dia tokony tonga aty aminay, aty amin'ny tompon'andraikitra, aty amin'ny coordination mba mitondra motif hoe inona tsy afany, mba ahafahanay manova hoe anao théorie izy raha ohatra ka marary izy na ohatrany tsy afahany manao an'ilay piscine dia mbola afaka manana droit izy miova sport individuel hafa, zany hoe vitesse na longueur zany amin'izay. Ny taranja lomano ihany no natao amin'izao volana Jona izao, fa ny taranja hafa mbola miandry amin'ny volana Aogositra raha ho an'Antananarivo manokana. Fiovana lehibe nanomboka tamin'ity taona ity ny fanomezana taratasy fiantsona manokana ho an'ny mpiadina ara-panatanjahantena taranja lomano. Tamin'ity zany tena marina ny convocation hafa misy nanaovana azy, zany hoe ilay ankizy zany nanomanana convocation manokana izay organisation vaovao mihitsy. Zany hoe natsona tany aminay tany amin'ny DRNTP Analamanga izy dia mitondra sary dia mitondra karatra satria ny antony natation manomboka ny EPS nefa ny natation mbola tsy vonona ilay fisitsika any amin'ny office du bac ka ny organisation zany tamin'izay dia hoe tsy maintsy anomanana convocation manokana mihitsy izy manomboka amin'ity taona ity zany zay. Ny antony koa satria mangatsika ilay andro volana Jolay tsy afaka anaovana piscine mihitsy dia tsy maintsy hoe alefa melo zany natation. Tena hoe ilay adina ara-batana any amin'ny Kianja dia manomboka volana Août eto Antananarivo. Zany hoe manomboka 19 août jusqu'à 30 août zany ny adina ara-batana eto Antananarivo. Ka ny farafara volana Jolay na début volana août zay mamoaka indray ilay convocation ho an'ireo ankizy miadina ara-batana ireo. Fa ny any amin'ny périphérie zany hoe ohatra hoe Manjakandriana, any Tsirony Mandidy, any Antsirabe dia misy manomboka aloha zany hoe volana Jolay ihany dia efa misy manomboka 8 juillet zany dia efa misy manomboka amin'ny périphérie. Nanomboka tamin'ny 9 ora ny adina ara-panatanjahantena lomano izay natao ny sabotsy 15 ny volana Jona tetsy amin'ny Académie nationale des sports Ampefloa. Nisy mpiadina vitsivitsy tsy tonga noho ny antony tsy fantatra, ary nisy ihany koa ny sendra ny tsy fahasalamana tampoka vokatry ny hatsiaka be loatra sy ny tsy fiomanana tsara teo amin'ny sakafo maraina. Na izany aza
nizotra ny lamina ny fanadinana, nisy mpitsabo ihany koa moa teny an-toerana nandray an-tanana ny mety loza mitranga mandritra ny adina ara-panatanjahantena. Akoatra amin'ny mahataranja anadinana eo amin'izay hoe lomano zay moa dia mahasalama ihany koa ity taranja lomano ity. Fa efa miresaka fanatanjahantena ihany isika amin'ny herin'ny anio toy izao indrindra no hiakatra kianja ny Barea ny Madagasikara amin'ny kanina 7-20 sy 2 lalao iona ny Barea amin'ny Guinée izy io ary hototsaina amin'ny kianja ny Alexandrie manomboka amin'ny 2-20 ora eto Madagasikara. Fa namoaka ny laharana kosa ny neonivon'ny Fédération iraisam-pirenena amin'ny baolina kitra na ny FIFA ary dia eo amin'ny laharana fa 7 no misy ny Barea amin'izao fotoana izao. Somary niemitra kely laharana iray satria fa 7 ny Barea teo aloha dia lasa 7 amin'izao fotoana izao. Toy izao ny tsara ho fantatra momba an'izay hoentin'ny Edena Elia. Toy ny fanao isan-taona dia namoaka ny laharana eo amin'ny taranja baolina kitra maneran-tany indray ny Fédération iraisam-pirenena momba ny baolina kitra na ny FIFA. Herinandro tsy hanombohan'ny lalao iadina izay ho tompon-daka ny Afrika no namoaha ny FIFA ity laharana ity. Very laharana iray Madagasikara tao anatin'izany raha toa ka tany amin'ny laharana fa 7 no nisy azy teo aloha dia niemitra ho eo amin'ny laharana fa 7 maneran-tany. Mbola mitana laharana voalohany maneran-tany i Belgique araka ity fandaharana ity hatrany. Manaraka azy eo i France, Brésil, Angleterre, Portugal, Croatie, Espagne, Uruguay, Suisse ary Danemark. Mitana laharana voalohany ety Afrika kosa i Senegal raha toa ka eo amin'ny laharana fa 12 no misy azy maneran-tany. Manaraka azy eo i Tunisie, Nigeria, Maroc, Ghana, Cameroun, Égypte, Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, Algérie, Guinée, Afrique du Sud, Cap-Vert, Ouganda, Zambie, Bénin, Gabon ary Congo. Maro ny fenitra takina amin'ny firenena tsirairay eo amin'ity taranja baolina kitra ity mba hahazoana laharana tsaratsara kokoa. Ho an'ny Madagasikara manokana efa voninahitra lehibe ho an'ny firenena indrindra fa ny ekipa pirenena malagasy ny fandraisana anjara amin'ny lalao iraisam-pirenena na dia mbola eto amin'ny kontinanta afrikana ihany aza. Tsara ny manamarika fa nisy ny lalao ara-piralahiana ny fanatrian'ny Madagasikara sy Mauritanie omaly saingy resy teo amin'ny lalao 3 sy 1 ny Barea ny Madagasikara. Na izany aza efa miandrandra ny lalao tena izy afaka eninandro ireto ekipa pirenena malagasy ireto iarovana ny voninahitry Madagasikara. Dia iny vaovao ny baolina kitra iny ihany koa no namarana ny fampahalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra MPS isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany. Mirary ny raim-pianakaviana rehetra samy ho tojiny rahampitso fetiny iray avokoa ary dia samy ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko.